Nahatratra ny diamondra faha-20 taona amin'ity taona 2024 ity ny korny komiseran'ny varotra sy ny fifaninanana eto Madagasikara. 20 taona niaraka mijery lavitra ho an'ny hoavy nosokafan'izy ireo tamin'ny alalan'ny hetsika fiahinan'ny mahaolona izay mitanterahana tetsy amin'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana ny fankalazana. Hetsika izay nifantoka manokana tamin'ny fizahana maso sy fanaovam-baka sy ny impox ary fijerena aty vava ho an'ny mpiara-miasa sy ny zanaky ny mpiara-miasa eo anivon'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana. Ny hetsika Tokoa makalaza ny fahaenina ampitona enam-roapolo ny korny komiseran'ny varotra sy ny fifaninanana eto Madagasikara izay niforona tamin'ny taona 1990 dia tratran'izao 2024 zany dia tratran'izay diamondra faha-20 ny korny izay tatango famosana ho an'ny syndicat komiseran'ny varotra sy ny fifaninanana eto Madagasikara. Satria misy lalan-tsaina napetraka andramatoministra ny varotra sy ny fanjifana sy ny koro izay misy ato telo moa zany izay araka ny efa tamin'ny fandraisam-pirenena teo misy ny koro komisera syndikalasa dia mifanotrona aminay nasanay koa ny koro contrôleur sy ny nasa matiana hafa ny ordre mifanotrona aminay izay lalan-tsaina izay zany raha jerena dia ny lafiny ara-pahasalamana no mampifandray anay rehetrarehetra no ny asa koa tsy vita raha tsy vatana salama sy saina mimaly no anatanterahana izany. Natao ity hetsika ity ho fanasongadinana ny lalan-tsaina napetraky ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana ny amin'ny fametrahana ny fihavanana sy ny firaisan-kina ary ny tokony hijerena akaiky ny resaka mahaolona. 20 taona no vita ary endrikendriky ny 20 taona manaraka ny mba hanomezana lanja kokoa ny mpanjifa ny fampaleovan-tena tanteraka ity sampana ity mba tena anana toerana mahizy azy eto amin'ny firenena sy ny ampiakarana ny letan'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana hoy ny filohan'ny sindikany komiseran'ny varotra sy ny fanjifana Anisette Raharmalala. Mbola manano sarotra zany ny fanabeazana antsika mpanjifa. Ny teknisianina manao ny asany mampiatra ny lalàna araka ny tokony izy, mampafantatra izy ireny amin'ny antanatohatra rehetrarehetra manomboka amin'ny mpanjifa, ny mpandraraha, ny mpanao politika, ny mpanao lalàna, isika vahoaka fa fanabeazana ny zany mbola manao ezaka bezany rehefa anatin'ny ministera fa sy sarotra fanabeazana mpanjifa eo fanabeazana eny asanay sapanay. Anisan'ny fanabeazana mbola tsy maintsy ataonay ato anatin'ny ministeran'ny varotra zany ny komiseran'ny varotra no dia mitsehatra amin'izany indrindra ny asany asany fampianarana ny mpanjifa mba hahay handray andraikitra. Mpanjifa mandray andraikitra zany no andrasana eto amin'ity firenena ity. Izany hoe raha hiantsena ianao mamoaka vola ianao dia jerena tsara ohatra hoe hividy yaourt dia mba tsy yaourt mibotsina izay omeny mpivarotra no raisinao satria ianao mandoha vola dia zoanao zany miteny hoe botsiny ity fa soroana hafa. Tsy fantatra ny mpanjifa mantsy zany andraikitra n'izany. Vidiny sakafo amin'ny fotsy dia botsina ihany koa reny indraindray pepo marifesenina fandraisana andraikitra ny mpanjifa dia anisany soloantsika ny olana ara-pahasalamana mety ho avy ao aorianan'ny fiainana. 20 taona izay vita ny endrikendriky ny 20 taona manaraka miady mafy mantsy izay zao atao anatin'ny ministera raha nahitinareo fa nitambatra foana ity ministera ity hatramin'izay tsy hoe ratsy ny mitambatra fa anisany hanomezana lanja kokoa antsika mpanjifa ny hanomezana anazy ministera mitokana tahaka izao. Ny 20 taona manaraka andrasanay zany dia mbola ampiakarina izay mpitondra hoavina ny ankehitriny ny letan'izany hoe ministeran'ny varotra zany mikanana teti-bola matanjatanjaka satria mpanjifa ny tena mahakasika ny fahavokanay manontolo ny resaka fanjifana.